Ny 12 mars, Paul Dussac. Frantsay nanohitra ny fanjanahantany mpanao gazety nanampy an'i Jean Ralaimongo teo amin'ny fitakinan'ny fitovian-jo sy ny fahaleovantenan'i Madagasikara i Paul Dussac. Tany Rosino nahaterahany ny taona 1770 raha toa ka isan'ireo mpitsoponenana tany ny Draingy. Mpandraharaha nanana ny orinasa tao amin'ny nosy Mayotte, fivezivezy tamin'ireo nosy kely manodidina Madagasikara i Paul Dussac. Tany Antsirana no niaonany tamin'ny Jean Ralaimongo ny taona 570. Niara nanorina ny gazety L'Opinion izay nanohitra ny fanjanahantany tamin'ny Jean Ralaimongo izy. Isan'ireo nitolomany niaraka tamin'ny Jean Ralaimongo ny fanafoanana ny asa terivozina tamin'ny alalan'ny Smotig, teo koa ny fampitovian-jo teo amin'ny Malagasy sy ny Frantsay ary ny fitsikerana ireo heverina fa fanararotana nataon'ireo Frantsay mpanjanaka. Isan'ny nahafantarana ny Paul Dussac ilay famelabelan-kevitra nataony tao Antananarivo niaraka tamin'ny Edouard Blanc sy François Vittory mahakasika indrindra ny fizakana ny zo Frantsay. Tsy afaka nanatrika izany anefa ireo Malagasy izay efa niomana hany ka niteraka ny fihetsem-bahoaka. Io andro ny 20 May 1770 io no fihetsem-bahoaka an-dalambe voalohany tao Antananarivo. Nitarika ny fampidirana amponja ny Paul Dussac izany rehefa afaka izy ny taona 1770 dia nanorina ny gazety La Nation izay nifandray tamin'ny Front Populaire tany Frantsa. Izy raha teo no nitarika ny Comité du Front Populaire niorina tao Antananarivo ny 20 Aogositra 1770 sy ny section française de l'Internationale communiste. Ny gazety Le Prolétariat malgache no isan'ny nivohy ny foto-kevitra nijoron'ny Paul Dussac. Tsy azo adinoina eo amin'ny tantaran'i Madagasikara raha ny anarany ity olo malaza iray ity izay nodimandry ny 12 mars 1770. 12 mars 1770 fividianana izay ho filoham-pirenena voafidy fandroany tamin'izany toerana izany Amiral Dider Ratsiraka tahabato 12 faingo 700 no azony ary 7 taona no fehim-potoana ny iasany.